Efa maro mofo ireo anarana izay nodikodina momba izay kandida hitondra ny lokony antoko TGV amin'ny fifidianana na filoham-pirenena. Anisan'ny anarana faheno ary mbola ndisy ninana mafy androany amin'ny mety ho maha-kandida ny antoko ny jeneraly Camille Vital. Vola Ravavy Setsira Kotarson Ajanty. Anisan'ny anarana niodikodina reverina fa ho candidat olotry ny antoko TGV ny mpanorona ny vondrona politika MCE na ny mouvement des citoyens engagés. Ny praministra teo aloha ny jeneraly Camille Vital. Anisan'ny manohana izay fanolorana azy ho candidat ny antoko TGV izay Andriamatoa Élisée Ratsiraka. Marina fa jeneraly Camille Vital dia membre fondateur ny MCE izay tarito. Mananteny izahay fa izy no candidat fa mbola napaka moa zany ny TGV fa raha zahay nandinika ny zavatra niseho teo lanonina teo dia fa mazavazava aminay iza ny candidat hipoitreo hoetiny sy ozy ny vazaha fa ny olona zay hifanandriny eo ho candidat amin'ny élection présidentielle dia sombosombony fotsiny iny fa misy rindriny be eo. Il faut être vraiment sérieux voire resy candidat avoakan'ny TGV. Ny jeneraly Camille Vital izay ambassadeur Madagasikara ny Genève en Suisse dia anisan'ny tonga nanatrika ny lanonam-panokafana ny Congrès national ny antoko TGV androany. Laza izy fa vonona ho candidat ny TGV amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Laha za candidat tsy mety hanao soan'ny firenena foana niany tandrona haritra zay. Ty firenena ty tsika rehetra ny tompony nefa araka ny lazainy teo tsy mety misy mitaro ka raha lany a dia tsy mety hanao ary vonona foana raha vonona soa ary zay mahatonga milaza matetika hoe tsy misy maro tsy rehetra misoto ary tsy vitan'olona santena mbola manaraka ny teny nataon'ny coordonnateur national teo a fa tokony iraitsika rehetra ary avela ny zavatra rehetra tsy nety mijoro amin'ny toeram-baovao efa taona nisan'izay krizy zay fotoana ny heritreretantsika tsara ianao namintany hoe raha tsy lany ianao dia vonona tokoa hanoana an'izao satria ny tandrona dia ny fitiava tamin-daza araka nylazaina. Raha ny fandaharam-potoana dia rampiso amin'ny famaranana ny Congrès nasionaly voalohan'ny antoko TGV no ampahafantarana ny fomba ofisialy ny anaran'ny candidat olotry ny antoko TGV izay ny foronin'ny